Miarabantsika mpanaraka ny fandaharana Dinika amin'ny MBS amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ary amin'ny tambazotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamato RAFIDIARISON Rémi no vahintsika ato anatin'ity fandaharana Dinika ity. Loholon'i Madagasikara ny tenany avy amin'ny antoko HVM ary sady filohan'ny koa ny vaomieran'ny fitantanam-bola eo anivon'izany Antenimierandoholona izany. Miarabanao Andriamato senatera tonga seto amin'ny MBS aloha. Ya, miaraba manokana anao namana Joel ary magnano mbola tsara ihany koa ho antsika vahoaka izay manaraka izao fandaharana Dinika zao tompoko. Araka ny voatengy tany mpiandoana teo Andriamato Rémi avy amin'ny antoko HVM ianao amin'izao fotoana izao matetika miseho ny antoko HVM aty amin'ny lafin'ny fanoherana fanjakana. Afaka fitinina vetivety ve aloha mialohan'ny idirantsika amin'ny hoe resaka fitantanam-bola, ny resaka LFI, azonao fitinina vetivety inona no zavatra niseho, drafitra niseho na tonga an'le antoko HVM amin'izao fotoana izao hoe tena somary maka-toerana mazava kokoa aty amin'ny mpanohitra. Ya, tsara petraka zay fanontanianao zay namana Joel amin'izao fotoana izao tokoa dia tsy salasalana fa aty amin'ny vondron'ny mpanohatra ny antoko HVM mazava loatra ny antony satria anankiroa ngamba zany tena tiako hoe resahana eto ny antony manokana natonga an'izay safidy zay. Voalohany angamba taditsika ny hetsika nataon'ireo 73 député. Ya, tamin'ny nanalana teo nanalana teo amin'ny fitondrana. Nanalana anay teo amin'ny fitondrana. Tsy atao mamenatra zany namana Joel satria ny vahoaka zany dia nanantena hoe ahita an'izany hoe fanovana zany. Zany angeny zavatra nitakin'ny vahoaka teny amin'ny 13 mai tamin'iny zay nitaritiny ireo 73 député. De mipetraka ny fanontaniana amin'izao fotoana zao. Tena tonga am'izay tanjona zay marina ve le tolona nataon'ireo 73 député tamin'izay fotoana zay. Zahay mahita dia teny mihitsy ara zay hoe aloha ihany angamba le reka lataloha satria tena mifanohatra be ary mifanalavitra tsy araka ny nantenain'ny vahoaka ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ko dia heveriko fa aleo ngamba miverina tamin'le reka lataloha raha ohatra ka zavatra mandiso fanantenana ny vahoaka toy izao no hiainana amin'izao fotoana izao. Ray zay. Faharoa izay dia manana ny valeur-ny manokana ny antoko HVM. Inona moa zavatra hitatsika amin'izao fotoana izao vao hitsakitsaka ny demokrasia, tampenambava ny vahoaka malagasy rehefa te haneho hevitra ianao dia voa midanadana ny fonja. Zany zava-misy eto amin'izao fotoana izao. HVM niara-niasa taminareo no anisany tena marina zany. Naritsy ny antoko HVM ihany tsy membre tao ihany fa be deaibe. Zay nga za ngamba tsy andeha hitanisa iza daholy satria lasa lava be le resakitsika eto androany. Tena vao hitsakitsaka zany angeny zavatra nitakina tamin'ny 13 mai tamin'ny 73 député. Resaka demokrasia zay. Eo ihany koa resaka tanitandalana. Hitatsika ngamba amin'izao fotoana izao fa tena mampiteny ny mona ny fandikana lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Za namana Joel tsy ary nahita fitondrana ohatran'ity mba efa manomboka mahazoazo taona ihany ny tena amin'izao fotoana izao. Efa mananaka ny 80 taona mahery. Be deaibe ny fitondrana ny fandimy teto. Fa ity tena champion amin'ny fandikan-dalàna. Zany tsy azo ekena zany namana Joel. Ary ihany koa moa zany le resaka inapony demokrasia fa vao resaka teo ny tanitandalana ary firenena tsara tantana. Mba hitatsika ny fomba fitantanana ty firenena ty amin'izao fotoana izao. Hafa ny zavatra tenenina, hafa ny zavatra ao atao. Be deaibe ny ohatra azo resana amin'izany raha tsy teny fotsiny tamin'ireny fitantanana nyreny ataontsika hoe valana retina nandalo teto reny Covid-19 reny. Misy zay mbola misy amin'izao fotoana izao. Fa iza mampirokatra an'le aretina teto ny ataon'ny fanjakana ihany. Za tsy teny resaka fanodikodinana ataontsika hoe volam-bahoaka iny moa raha mbola misy fotoana mbola azo fampiresahana eto zany. Be deaibe ny ady amin'le resaka kolokolo tsika teto tamin'ny 73 député daholo nahitana zany ady amin'ny kolokolo io. Manahoana ny resaka kolokolo amin'izao fotoana zay resahantsika zao
tena mampalahelo tapitry ny bianco farany mbola nanamafy fa nodikidrinana volam-panjakana ny anisan'ny tena andraisana fitaraina betsaka indrindra tamin'ny taona ary lasa tena mampalahelo a misy firaisampetsapetsa firaisan-tsykombakomba mako zay ny resana azy ny HCC ny conseil d'état de manampy kipo maso manampy mbava manoloana nireny fandikandalana lalam-panorenana indrindrandrindra zay saropady farany saropady raha ny filom-pirenena no resahana ka ahoana moa tsy ampetsi-po amy zavatra ohatran'izany tena tsy azo ekeny zany raha sala am'izao foana itonana ty fireneny ty a de tena sahirantsika zay mahatonga anay antokaso vema mba tsy rariny kose andeo ifanometana antsika ny mpanohitra rehetrarehetra zay matsapatena ary zay tonga saina am'izao fotoana zao fa efa tsy itsony ty fitondram-panjakana misy am'izao fotoany ty andeo ire fanometanany zay avy eo amin'ny fitondrananareo mivadika aty amin'ny mpanohitra am'izao fotoana zao raha ny tena marina mbola ao anatin'ny anisan'ny manana toerana goavana ao amin'ny fahefana mpanao lalàna nareo satria mbola nareo maro anisy aloha ao amin'ny Antenimierandoholona efa hita taratra nefa io maro anisy io rava azo antoka fa ho ravy io satria ny fifidianana mandeha am'izao fotoana zao ny fampielezan-kevitra efa ao anatiny tsara tsika zao tsy andraisanareo anjara inona zany mety hoe sehatra mbola ahafahanareo tena miteny atsoatsy rehefa tsy hoe anivon'ny Antenimierandoholona tsony ny Loholona HVM am'izao fotoana zao marina zany ny mandany sénateur moa zany rahantsika malala fa 5 taona ary volana febroary farafatarany dia ho tapitra zay manda zay mandra-pahatonga an'izay mois de février manana eritreritra velona nareo am'izao fotoana zao hoe nafoeziny io mandahanareo io atreto aloha mbola tsy za mihevitra fa lalam-panorenana nge nametraka an'io raha ohatra ka hoe anticiper ny inona ty ny mandany sénateur grave zany tena grave zany mbola tsy atahoranareo loatra zay inoako fa tsy hiditra am'izany izy fa izahay kosa aloha atreto mandra-pahatonga an'izay fataperan'ny fempitom-piasanay zay de mbola sénateur zay ary mbola miteny mafafantatra ny vahoaka hoe jereo fa misy zavatra tsy mety amin'ny fomba fitantanana ty fireneny ty zany akory tsy hoe fankalana ny fitondrana sanatriavina akory tsy mankala azy ary zay ange ny Loholona nge natao an'olotsaina ny mpanatanteraky ary zay matetika tenene ombeny foana aza afangaro tompoko ny mahalolona ny Loholona sy mahasovemany le Loholona samihafa io rehefa ao anareo samihafa ao anatin'ny antoko zay dia asovemany voizinay fa raha ty ao anatin'ny Loholona anay kosa ny asa zay andreketanay napetraka ny lalàna dia manolotsaina ny fahefanam-panatanteraka zay fa saingy tsy eny zay fahefanam-panatanteraka zay manararoatra ny fisian'ny Loholona fa iraisiny hoe mpanohatra foana zavatra roa samihafa nefa le izy nefa afaka mifameno ihany nisy herinandro vitsivitsy lasa zay nisy hetsika notanterahan'ny antoko-mpanohitra miaraka tamin'ny collectif de parlementaire tany Tsirabe voahelingelina ny fanatanterana le fiaonana tamin'ny olona tany ny antokonareo ao amin'ny HVM anisan'ny nisy solotena maromaro tany ahoana ny fahitanareo le zavatra niseho tamin'ireny fotoan'ireny marina tokoa fa nisy an'le hetsika ataoko hoe goavana nataony vondron'ny mpanohatra ahitana ny vondron'ny panorama ny RMDM ny collectif des parlementaires ary tsy mamenatra miteny an'izany fa izay tao anatiny teny Tsirabe izahay tsy mamenatra zany satria Loholona Madagasikara ny raha ny collectif des parlementaires nresahana ka anao tatitra zay mantsy ny tena antonditany fa raisin'ny sasany hoe fanakorotanany zao hoe diso hevitra zareo diso hevitra hatram'izay nge ny hetsika nataony vondrom-panohatra na nataon'ny collectif des parlementaires hitatsika tany Tomasina
tany angeny laminy ny zotra ampilaminana areto isorako manokana tany filaminana tany tomasina satria tenako lola avy eo tamatavy eo a tena makasitraka tanteraka ny mpitandro filaminana fa tena tsy nanelingelina nanome malalaka ny collectivité parlementaire io mo toy ny varsy rano ny collectivité parlementaire sy ny vondrom-panoatra fanometanana amin'ny zavatra ohatran'ny mifanotrony fa tsy natao andeha nakorontanana ny fitondrano zay aloha tsara zava zay hitatsika tany Majunga fa sembatsembana ny tany hitatsika tao Ambatondrazaka aloha mba nilamina tao isorana zareo tompona ndraiky tao Ambatondrazaka fa tato fianaran-tsora aveo tao Antsirabe tena voelingelina mihitsy tao Antsirabe moa satria masoko mba nahita mba teo fa andraikitry ny parlementaire andraikitry ny solombavam-bahoaka indrindra fa solombavam-bahoaka avy am'le toerana nalany azy Antsirabe voalohany Antsirabe faharoa andehanao tatitra amin'ny vahoaka zany voafaritry ny lalàna zany zay nataontsika hoe tamberina andraikitra na le redevabilité tsy maintsy io ataon'ny parlementaire voafaritry ny lalàna ary io tsy voatery hoe avy eo amin'ny faritra ny aviany azadiny fa ny solombavam-bahoakany solombavam-bahoakany Madagasikara fa tsy hoe solombavam-bahoaka mety voafidy ataontsika hoe tao Antsirabe le solombavam-bahoaka fa solombavam-bahoakany Madagasikara no anarana entiny mitovy tsisy valaka am'izay ihany koa ny anarana entiny Loholon'i Madagasikara fa zany hoe le farim-piadidina ny fidy azy mety ataontsika hoe raha député izy circonscription district fa raha Loholo izy circonscription provinciale ohatran'izay le izy fa ny interprétation io moa samy manana ny azy fa raha ohatra raisitsika hoe fa tsy maintsy am'le circonscription nalany azy no anaovan'le parlementaire tatitra natao izany ohatrany ka teny Antsirabe araky le resantsika teo solombavam-bahoaka avy Antsirabe 1 Antsirabe 2 samy tao daholo fa izahay zany nanotrony nanome voninahitra an'izay tatitra ho atao zay ka inona moa anelingelenana ny solombavam-bahoaka sy ny loholona raha ohatra ka andehanao tatitra ny vahoaka azadino fa ny loholona anao tatitra ihany koa amin'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana satria ny mpifidy vaventy moa zany no mifidy ny loholona azadino fa ny be ny tanàna ny mpanolotsain'ny tanàna ke ao anatin'le vahoaka ihany ka tsy hitako hoe ahoana no hoe anenjehana hoe tsy azonareo atao io fa io mo fahatahorana tenena manko hoe nareo tahotra mihitsy fahitany tena tahotra le izy ka tena tahotra le izy satria anao tatitra ny parlementaire mety be de be ny zavatra ho resanao mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mahakasika ny fitantanandraram-panjakana misy am'izao fotoana zao matahotra zareo satria mety hisy vaky bantsilanao de zay ny tsy anekenjareo an'le izy zany hoe atao tompotrany miony zany le vahoaka de ho ankaiza ity firenetsika ty raha zay no tondrana azy eny are amma filohan'ny vaomieran'ny fitantanam-bolanao eo anivon'ny Antenimierandoholona tsy maintsy resaka kely ny volavolan-dalàna mifeny teto-bolam-panjakana ho antaona raika amby roapolo sy roa arivo tsika isanao rehefa aveo fa mialohan'izay aloha de ho resantsika kely ny fanatanterahana ny lalàna mifeny teto-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo ny vola natokana ho anareo teo anivon'ny Antenimierandoholona misy nafindrany amina zavatra hafa ianao ihany rehefa aveo ny andehana zavan'liry nafindra iza tokoa moa izy de tena lasany amina nodana azy tokoa ve am'izao fotoana zao ve ianareo tsotra be mifantaniko mandray karama ve aloha ny loholona am'izao fotoana zao raha mandray karama ny loholona ny vola hoentina miasa ve manahoana tsara petraka zany fantaninao zany namana Joel satria tena makasika manokana anay mihitsy io ary tsara ho fantatra ny vahoaka zay manaraka an'ity fandaharana ity fa tena ao anatin'ny deuxième session ordinaire ny Antenimierandoholona tam'izao fotoana zao andinihana ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana taona 2024 resaka fantanina petraka ao teo moa zany de hoe mbola mandray karama mandray karama ve mandray karama ve nareo
ny marina ihany ny karama raisinay satria ina ny antony misy an'lay circulaire faharoa navoaka ny ministerany toekarena sy ny fitantanam-bola de zavatra mampalahelo le izy nefa tsy maintsy resahana eto ny raha ny circulaire navoaka ange raha ny tena marina resaka régulation io nametra n'le taux de régulation zany hoe ny tany fampiasam-bola zany fampiasana n'le teti-bola am-panjakana ho an'ny ministera tsirairay sy ny institution tsirairay averiko le teniko te zaho mbola tsy ary nahita fitondrana toy ity fa zany taux de régulation zany ange tokony itovizan'ny ministera rehetrarehetra sy ny institution rehetrarehetra raha ataonao 100% ny ministera anankiray tokony 100% daholo ny an'ny rehetrarehetra raha ataonao 50% izy 50% daholo itovizany io ny olona nge tsy mahafantatra fa mandalo fahasaranana ity firenetsika ty am'izao fotoana zay hoe taoriany iny valinaretina covid-19 iny ka raha ohatra ka anara-maso akaiky ny fitondram-panjakana indrindra fa ny ministera tompony andraikitra dia amin'ny alalan'le taux de régulation iny no anarahany fomba hoe ampiasana n'le volam-panjakana sao de misy manararoatra mantsy ka rary loatra raha iferana ohatra hoe premier trimestre 25%, deuxième trimestre 50%, troisième trimestre 75%. Am'le teti-bola voafaritra io voafaritra ny lalàna io ya fa ny zava-misy namana Joël ary tena za hoe mampalahelo le izy ny andrehetrarehetra satria fa ato miditra ao anatin'ny 4e trimestre atsika zao efa ifarana ny taona afaka revolana nge de efa ifarana ty taona ty revolana mahery kely tokony ho zato isanjato ny taux de régulation ho ampiasainy ministera tsirairay na ny institution tsirairay tokony zato isanjato satria azadino fa aorian'ny ity fampiasana nyty ina ty teti-bola nankinina manokana ho an'ny taona roapolo sy roarivo ty ane mbola hoisy zany hoe loi de règlement zany io loi de règlement io ijerevana hoe manahoana ny fomba nampiasany fanjakana ilay teti-bola lefa lasa zany hoe raha tapitry ty taona ty mety amy taona ho avy mety afaka roa taona tsy maintsy andalo izany loi de règlement zany ny ty teti-bola ty le 2020 resantsika eto ka io zany jerevana hoe 4% ny lany 4% tsy lany de azavainy inona tsy nalany an'io satria zany teti-bola zany natao ampiasaina zany ka eto zany mahagaganay ny andrehetrarehetra natao zato isanjato amy 4e trimestre fa ny any Antenimierandoholona kosa tompoko 59%. Zany hoe vola efa lany eritrereto fa 2e trimestre na tokony 50%. De 9% fotsiny zany no ampiasaina zavatra tena mampalahelo zany 59% zany no ampiasainay amin'ny mandrapatapitry ny taona ny an'olona zato isanjato maninona atao ohatran'izany fomba fitantanana firenena ary azadino fa ny teti-bola nge lalàna amin'ny feno fitantanam-bola loi de finance rectificative afara teo no mamaritra n'lay budget natokana ho an'ny institution tsirairay ohatran'izany koa io teti-bola na faritany lalàna io nomena ny Antenimierandoholona ka maninona lalàna no isakisana ohatran'izany everiko fa tsy mety zany de lazaina fa hoe bon tapahana zany ny teti-bola ny Antenimierandoholona fa nalefa amin'ny namonjena le avatsika kere any atsimo ya mampalahelo aloha satria tena ao anatin'ny ataoko hoe tsy fampiany ara-tsakafo na ny avatsika any atsimo kanefa raha ohatra nisy zany misy lalàna koa nefa an'izany namana Joël satria araky lesako te lalàna io namaritra an'io de tokony misy lalàna ihany koa zany manafoana an'le lalàna manafoana tsisy lalàna nanafoana an'io fa mbola io le lalàna ary misy satria fanazavana fotsiny nomeny teo anivon'ny ministeran'ny teti-bola hoe mety nanapina fa io lenga le filazana fa hoe nalefa any atsimo io omeo anay ary le décret milaza fa nandalo en conseil de gouvernement io fanapahana ny budget sénat io aiza
ary tokony notifier raha mifanampy mba vao anananareo am'izao fotoana zao zany ohatra de natao aiza ry vola io sady tsy manana an'izay vaovao izay mihitsy nareo atreto aloha le firesana fa hoe nalefa any atsimo tsy mariny zany tsy maintsy misy décret didim-panjakana mamaritra an'io zay vo azo atao ary tsy maintsy ampahafantarina ny filohan'ny vaomiera misana fitantanam-bola mpanjakana amin'ny antenimera rotonta satria lalàna mifeny fitantanam-bola namaritra an'io dikan'izany a matoa tsy nisy zay zavatra zay fandikan-dalàna tena mamofady mamofady zany tsy azo ekena zany ya tsy azo ekena zany ka zay ny zava-misy am'izao fotoana zao a ny tapana moa zany miteti-bolina ny antenimierandoholona nefa aoko fantaritsika hiditra amin'ny fandinihana sy fandaniana ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana amin'ny taona raika amby roapolo amby roa arivotsika zao de mialohany hidirana am'izay aloha andriamato RAFIDIARISON Jean Rémi tiako fantarana kely hoe inona sina zany zao a no mety hoe asa tsy vitanareo tsiny eo anivon'ny antenimierandoholona noho le fanapahana le vola teo inona ny tokony natao ohatra de lasa tsy vita tsony noho ny tsy fisian'le entimanana tsony marina zany voalohany aloha ny tsy azo afenina satria nakarin-jareo 2% 57% ny taux de régulation menan'ny Sénat eo e ny circulaire voalohany navoaka de nahazo kadoro isan-jato 57% ny tao ny sasany 100 de rehefa nandeha ny fitorina teny anivon'ny conseil d'état ao anozy ianao nakarina 2% ary io circulaire io tamin'ny fotoana nanaovana le audience zay vao navoaka le circulaire faharoa mametra fa hoe nakarina 2% le izy io roa isan-jato io zany io roa isan-jato io a ny vola afanay zany mamonjy avy any Tamatavy na avy any Dego avy any Toliara mamonjy eto Antananarivo eto amonjy an'ilay fotoam-pivorina zany ty deuxième session ordinaire ty zay no nanokanina ny 2% io azadino fa tsy frais de déplacement avy any Tamatavy makana eto Antananarivo fotsiny nge zay vo de ampy natanterany ny asany tsia ny sénateur ankamaroany sénateur nge presque avy any amin'ny faritra daholo e avy any amin'ny faritany daholo séjour neto hébergement neto tsisy zany zany déplacement neto antoerana eto zay fotsiny aloha ankoatran'izay a ny HCC aloha ny teny hoe tsy tokony hidongy amin'ny entimanana hono nareo fa tokony mba manana fitiavan-tanindrazana de miezaka mety zay ny filazany zay ny fomba fijery ny HCC mety tsy magaky zany ny azy nge 100 isan-jato ny taux de régulation 100 isan-jato ny azy fa manao 20 rahalahy tsy marary izy zany zay moa fomba fiteninay ihany manao 20 rahalahy tsy marary zany hoe le feriny rahalahinao io a tsy marary satria tsy anao ny voan'io de ozy anao hoe tsy marary fa raha voanao izy hainy tsara ny ataoko hoe marary sa tsy marary io zay oabolana avy amin'ny any zay ny namana Joël fa fahitako azy a tsy mety fomba fijery ohatran'izany ny HCC nge tokony anara-maso hoe mifanaraka amin'ny lalàna marina ve zay ma HCC ny HCC tena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana marina ve ny fanapahan-kevitra raisy ny fahifanam-panatanteraka fa tsy tokony hisy firaisan-tsokombakomba sy firaisam-petsapetsa amin'ny zavatra hita fa mandika lalàna fandikan-dalàna tsika eto ane zany iza tsony moa zany zao ny anteratsika eto raha resaka lalàna no resahana tena veritsika efa tena tsy manana repère tsiny tsika am'izao fotoana zao efa tsisy hoe anterana tsony hoe iza no iaro ny ty vahoaka malagasy ty raha resaka lalàna no resahana za tsy teny resaka fifidianana sy ny doublon sy ny sisa ireny moa fa ny zava-misy iainana am'izao fotoana zao iza mba hoe androm-panjakana mpanao lalàna ka azo ny vahoaka ianteherana am'izao fotoana zao tsy misy tsy misy eny are toizantsika am'le resaka volavolan-dalàna mifeny teti-bola ho antaona 2020 sy 2020 ny dinidinika andriamato RAFIDIARISON Jean Rémi ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ny anisan'ny taky matetika hoe avoay ny projet de loi de finance 2021
zay no ny antony tsy fantatra ianao ngamba mety mahafantatra ihany ho azavainao rehefa aveo no ny antony tsy fantatra de nitazomina elabe tany anivon'ny ministèran'ny teti-bola tany io projet de loi de finance 2021 io am'izao fotoan'izao a efa nahazo any teny anivon'ny antenimieram-pirenena mivory ny vaomiera am'ty herinandro ty mandinika ny volavolan-dalàna io ianareo ho ampy ve ny fotoana andinianareo an'io raha fahitanao anazy ary inona na tonga ny hoe nitazomina elabe tany anivon'ny gouvernement zay vao nafindra taty aminareo fahefanampanao lalàna ia io mo efa matetika izy io anaovanay remarque foana fanamariana amin'ny fahefanam-panatanteraka indrindra fa amin'ny gouvernement raha mba tena azo zany hoe lalàna mifeny fitantanam-bola tsika ka tsara dinika aza dino fa miankina amin'io lalàna io ane entina ampandrosoana nyty fireneny ty raha lalàna tandrametaka entina ankamehana zay no lalàna entina hitantanana ny fitantanam-bola eto am'ty fireneny ty ho akay tsika ty zany hoe tokony tsara dinika mihitsy io lalàna mifeny fitantanam-bola satria ijerevana hoe inona marina tena priorité de priorité ny fanjakana anatin'io fitantanam-bola satria indrindrandrindra fa tsika zao anatin'ny fotoana sarotra mbola miaino ao anatin'ny covid tsika io covid 19 e mbola ao anatin'ny fotoana sarotra ka tokony ho jerena tsara io raha ny lalàna ny feny io a de mazava ny voalazan'ny article 92 alinéa 3 izay amin'ny lalam-panorenana zay milaza fa manana 80 andro ny antenimera rotonta handiniana sy andanina io teti-bola mpanjakana zany hoe lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana taona 120 60 jours anatin'ny 60 jours tsy maintsy vita ary voadinika ary adopté io anatin'ny 60 jours io manana 30 jours anatin'io a ny assemblée nationale zany hoe manomboka ny dépôt nametrahana le inona ty le document matevina be iny eny amin'ny assemblée nationale de à compter eo zany no mandeha le 30 jours za mino fa raha na voareny azy angamba ny tao anatin'ny anivon'ny assemblée nationale vo herinandro angamba zay raha ho isy vo tamin'ny herinandro lasa teo zay vo tonga tany amin'ny assemblée nationale le dikan'izany a efa tara 20 octobre nge ny ouverture officielle ny session de tsika zao androany on est le 23 raha tamin'ny herinandro teo zany a 23 novembre efa ray volana latsaka kely a zay vo déposé tena anivon'ny assemblée nationale ilay document makasika ny PLFI 2021 de manomboka eo mikorira le 30 jours amizay andiniany assemblée nationale anio raha tsy hoe anga anatin'ny herinandro de mety vitany assemblée nationale ny fandaninan'io zany hoe tsy fantatro a satria ny ao manko manana ny maro anisa ry zareo amin'ny fitondrana raha ny député no resahana de avy ndray sangatanana fotsiny satria raha ohatra ka respectena le délai resahako zay a tsy ho tratra ny fandiniana an'io teti-bola ny taona 120 manana 30 jours ny assemblée nationale vita 30 jours a de alefany aty aminay izy a manana 15 jours zahay andininan'io sy andaninan'io de aveo ndray a raha misy fanitsina ataonay zany a tsy maintsy avenina amin'ny assemblée nationale io de mandeha ndray zany le navette manana 5 jours ny assemblée nationale deuxième lecture manana 5 jours zahay eritrereto am'zany tsika androa nefa le 23 ray volana latsaka kely igny zany sisa tavela de tapitra ny session ya ka atao compte fa zany hoe fanatinana sy tindra tsy maintsy ao anaty zay ray volana latsaka zay zany ny andanina ny andaninan'io raha tsy hoe nga hoe araky le resako teo herinandro izy a tonga de efa adopté any amin'ny assemblée nationale zay zavatra hafa zay le hoe ankamehana araky le resako zay
tsika zany tsy anana teti-bola tena voadinika mijery an'le ataontsika hoe ny tena laram-pamena ny antsipriany azadiny fa ohatran'izany le document fomba hoana afahanao mamadibadika an'io sarotra le izy ka io zany fahitako azy ohatran'ny fanahinina le satria misy zavatra afeninao satria efa fantatra de ny melohange fa tsy maintsy mivory ny Antenimierandoholona le troisième mardi du mois d'octobre handinihana ny volavolan-dalàna ny feno fitantanam-bola mpanjakana fantatra zany isan-taona ka maninona hatram'izao mbola tsy tonga ty ampelantananay le document de lasa atao rotoroto satria tsy maintsy lanina de finalement de lasa zay le hoe lasa passoire ny afarany de tsy mety hiova mihitsy zany ny fitantanana an'ity fireneny ity de ohatran'izay foana aza atao magaga raha ohatra ka tsy mandrositsika rehefa tena nisy maromaro ny olona nitaky hoe tokony hamoana an'io volavolan-dalàna io andriamatola RAFIDIARISON Jean Rémi de nisy fotoana nivoaka tamin'ny tranokala ny ministerany fitantanam-bola le volavolan-dalàna zany hoe tsy mbola nomena aloha ny Antenimierandoholona fa navoaka tao le izy ahoana fahitanao an'izay fomba fiasa anankiray izay ohatra ny hoe valizy aloha raha mahafantatra fa nisy ny fitakiana zay vao nivoaka tamin'le tranokala le izy mety hoe zay fomba fiasa zay raha fahitanareo anazy nareo moa anivon'ny fahefanampanao lalàna hoe tsy any aminareo aloha no mandeha le volavolan-dalàna fa ampahafantarina ny be sy ny maro voalohany aloha zany resaka tranokala zany zavatra hitanao anatin'ireny manahirana ihany satria tsika tsy maintsy manaraka ny lalàna ny dépôn'io aloha zany ny fandinihana an'io io teti-bola io natokana ho an'ny Antenimierandoholona zany tsy misakana akory hoe somary sarotinareo zany hoe navoaka ny société civile manana andraikitra ihany koa afantatra an'io satria ny budget nge zavatra tsy azo afenina io zany teti-bola zany zavatra tsy azo afenina zany fa manana zo afantatra an'izany ny vahoaka fa ny tena tompona andraikitra voalohany tokony afantatra an'io teti-bola io voalohany ozy de aty anivon'ny Antenimierandoholona satria ireno handany an'io ka maninona moa zany ny olona rehetrarehetra mety tsy anana possibilité hijery an'izany tranokala zany tsy officiel zany fa tsika zay le ataoko hoe manahirana ihany izy ty fa de io moa zavatra efa mahazatra io satria anatin'ny fandinihana ny teti-bola io nge tsy maintsy mbola isy karazana fakana hevitry ny rehetrarehetra na ataony zareo iny anivon'ny assemblée nationale zany na aty anivon'ny Antenimierandoholona zay le consultation tsy maintsy consultena ireny ataontsika société civile ireny syndicat des industries ny sim zany ireny sehatra asa tompona ndraikitra isa-tsehatra asa reny par secteur d'activité reny tsy maintsy antsona reny mba akana ny hevitry zareo ny fahitanjareo an'io aloha amiko manokana tsisy maharatsy an'izany fa kosa le fahatarana am'le nametrahana azy aty anivon'ny Antenimierandoholona zay ny any ikianoko satria aty aminay no andinika an'io sy handany an'io lalàna io maninona zay tapohana tsy omenao afa-tsy une semaine 15 jours zany hoe afahanao andinika an'io teti-bola mpanjakana io sarotra zany eny ary amaranantsika anazy andriamatoloholola iverenao kely le resaka politika izay vandresantsika tany am-piandohan'ny fandaharana teo araka fantaniko hoe zay efa natsidika ihany tsy ho maro anisa eo anivon'ny Antenimierandoholona ntsony ny antoko HVM afaka 3 volana moa zany raha hoe ho arahana ny fiam-potoana fiasanareo inona ny eritreretinareo hoe mety sehatra ahafahanareo mpanohitra amin'ny teny indray zany rehefa tsy eo anivon'ny Antenimierandoholona ntsony ianareo zay indrindra moa anao ohatran'ny 73 député ve nareo tena marina zany fanontanianao tena marina zany fanontanianao zany voalohany aloha zany amin'ny mahambola ataoko hoe parlementaire ny tena no afahanay tena milaza tsy ampiambambana ny zavatra ataoko hoe tsy mety eo amin'ny fomba fitantanana
nyty fireneny ty asanay zany satria izahay no manara-maso a ny asa ataony fahifanam-panatanteraka asanay zany napetraky ny lalànam-panorenina zany donc tsy misy tanteranay zay ozy anao teo hoe rehefa afaka roa volana eo na telo volana maximum tapitra ny mandanay a de mbola anana setra ve ahafahana manohy an'izay le eny ka zay nge no takitsika an'le demokrasia zay no dradradradraitsika io tany tsy misy demokrasia zany tompoko a tsy androso mihitsy satria tampenanao vava ny vahoaka azadiny fa ny filazana ny zavatra tsy mety ange manitsy ny zavatra tokony ho ataon'le fitondrana ory fanjakana misy zavatra tsy mety zao no tokony anaovana azy zay ny ataon'ny mpanoatra fa raisin-jareo fanaratsiana zay le olana amy tany tsy miaina le resaka demokrasia zay no takitsika am'izao fotoana zao ohatra ny tany mandroso tsy tokony ampatahotra anjareo rehefa mahita zavatra tsy mety na ny olo-pireneny olo-tsotra tokony afaka miteny fa tsy hoe rehefa miteny le ola de gadrainao zany kosa everiko ngamba fa tsy mety zany ka izahay aloha iteny tsy tsahatra iteny mihitsy izahay rehefa mahita zavatra tsy mety adido any tanindrazana zany na tsy sénateur sy no tenanay de mbola manome tokony vahoaka zay ny fidy anay fa mbola iteny zay ary ampafantatra ny marina amin'ny vahoaka indrindra fa amin'ny collectivité zay ny fidy anay eny fa na de tsy sénateur sy nara zay mba ampisokatra ny mason'ny olona fa hoe raha ty tena mandeha mitsizy marina anjaratsika miady ny fametrahana nyty demokrasia ty makasitraka anao andriamantoa RAFIDIARISON Jean Rémi ampatsihivina Loholon'i Madagasikara ny tenany mandritra ny volana vitsivitsy mbola isehatra eo anivon'izany hoe Antenimierandoholona zany izy ary filohan'ny vaomieran'ny fitantanam-bola eo anivon'izany Antenimierandoholona zany de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana isa tokantrano de mametraka ny veloma mandram-peona tompo klasy tompo vavy